Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana faraka ampitimapolitsika androany ndawa ho resantsika manokana amin'ny tian'io ity ny mari-pana amantarana ny olona malahelo lava. Amin'ny ankapobeny moa dia mizara efatra angambany izay ny mari-pana amantarana ny olona tsirairay ety ambany masoandro ety ka raha toka voamarika ao eo amin'ny fiainanao ireto zavatra maro isan-karazany izay tany saina manaraka ireto dia fantaro tsara fa voasokajy ao anatin'ilay olona malahelo lava ny mari-pana misy anao. Ndawaro ho resantsika voalohany ny toetra miabo mampiavaka an'ireny olona ireny na koa ny karaktera pozitif hojerentsika satria amin'ny ankapobeny dia manana toetra tsara tokoa ny olona malahelo lava. Izy ireny dia olona tsotra, olona tia mamantatra zavatra amin'ny antsipiriany eny amin'ny lafindray aloha tsy dia tena hoe tsara zato isan-jato kory tia hoe mamantatra zavatra amin'ny antsipiriany ity satria indraindray rehefa mahafantatra zavatra en détail loatra dia lasa mampitombo problème zany kanefa koa amin'ny lafindray misy izay mahatsara azy mba tsy hinanam-bolony fotsiny rehefa misy zavatra resana ohatra na tantaraina. Toetra mampiavaka ny olona malahelo lava ny tia fahafantarana an'izay zavatra amin'ny antsipiriany izay olona tia mandefitra koa ireny olona ireny tatsika efa mampalahelohelo foana eny izy dia tia mandefitra olona tia mifandray amin'olona. Toetra tsara tokoa zany ary dia tena mampiavaka ny olona malahelo lava. Olona tia mamakafaka sy mandalina zay mahatonga ny poeta sy ny mpanao asa soratra maro isan-karazany reny ho manana n'ity mari-pana ity satria na dia ravikazo iray aza no tonga ny atanany zareo ireny dia efa dia avy tany mamorona zavatra maro isan-karazany tsy mahagaga satria toetra mampiavaka ny olona malahelo lava ny tia famakafakana sy fandalinana. Olona matotra koa reny amin'izay zavatra rehetra ataony. Olona tia fiarahamonina maharitra amin'ny zavatra rehetra zany hoe izy na misy zavatra na tsy mety zao ary le efa hita zao efa anininy olona fotsiny izy dia maharitra izy miandry aniny tsy tonga indray rapitso hoe zao andray rovina ihany le valin'le izy efa aloha meko amin'ny herinandro tonga indray amin'ny herinandro amin'ny tapa-bolana dia efa anininao izy dia maharitra izy. Zay toetra mampiavaka ny olona malahelo lava aza dia ararotiny izy nefany na dia izany aza mora lamina koa izy raha sendra misy ady ifanaovany amin'ny olona hafa ohatra dia olona mora lamina manana fomangoraka sy miantra ary mitsetra olona amin'ny ankapobeny zany dia manana toetra tsara tokoa ny olona izay asokajiana ao anatin'ity mari-pana ny malahelo lava ity na dia zany aza nefany tsy dia tena hoe toetra miabo avokoa kory ao anatin'zareo ireny fa misy izay zavatra miiba hita eny amina ny côté négatif hojerentsika olona tsy mba dia tena matoko tena loatra hono zareo ireny ary dia mora resy lahatra amin'izay zavatra atao. Olona be tia hoe mora resy lahatra ity satria dia lasa mora voambaka matetika dia olona mora voatona mpitiavana zany ao anatin'ny daholo rehefa olona mora resy lahatra izay tsy dia mba manana hevitra hijoroana loatra fa zatra miantehitra amin'olona satria izy le malahelo lava iny dia tsy tia mba dia tena miteniteny fa manarakefa manaratreny-drano eny fotsiny olana zany ary dia toetra miiba ananany olona mora malahelo satria efa dia say mihitsy moa zany ny toetra mampiavaka azy loha mora mamofo koa zareo ireny ary sarotra arenina rehefa sendra lavo sensible be izy amin'ny resaka izay atao zany hoe ianao indraindray ny mety hoe manany ihany anazy ohatra ny ratsy be kizy amin'ny volony zany androany zay fotsiny ohatra ianao zany mba manany ihany anazy sensible izy amin'ny zavatra rehetra ka mila mitandrina tsara rehefa sendra namana amin'ireny olona malahelo lava ireny fa mety handratra azy tamika ianao olona mora tratra ny depression koa zareo ireny mandray zavatra rehetra io zany le hoe mandray tsy raisina zavatra tsy tokony ho raisina dia raisiny daholo misy hoe zavatra efa tsy mahasoa zao dia mbola raisiko daholo mihitsy satria zavatra nambaranao zany ka zany dia toetra miiba ananan'ireny olona malahelo lava ireny tia manamelo tena io zany na efa hoe iny tsy dia foanao iny tsy ianao natonga aniny fa tsy ianao zany nanao aniny
aloha faraisiko ana mihitsy ny fahatsoana tia manamelo tena ary de tena tia manao ny défaut no ambony noho ny perfection zany hoe raha misy zavatra ataony zany na eo amin'ny zavatra ataony ohatra de rehefa sendra nisy défaut kely vitany ohatra de iny foana no irayrainy de iny foana no indraindray fa le zavatra mba tsara nataony zay mba tsara vitany de tahaka ny hoe tsy sisy dikany mihitsy ny amina toetra mampiavaka ny olona malahelo zany ary toetra miiba izany fa tsy miabo velively mora taitra sy mitaita indava zany koa de tena zavatra mpahazo azy reny mora andaira ny areti-po izay moa zany lo de tena zavatra ratsy be mety seho sy tranga ary toetra mampiavaka an'ireny olona malahelo lava ireny na de eo ary zany rehetrarehetra izany de misy ten'Andriamanitra izay ampahirezintsika azy ireny ao amin'ny Salamo 4:7-20 akaikin'izay manana fomangorakoraka Jehova ary mamonjy izay fotorotoro akaikiny izay manana fo mangorakoraka zany hoe ny olona manana fo mangorakoraka de araka nambara toetra mampiavaka ny olona malahelo lava de izy manana fo mangorakoraka amin'ny zavatra rehetra ary anka na de olona na de mandeha mivavaka azy tsy mitovy mihitsy ny amin'ny olona hoe mafoa izy avy hatrany de mora mitomany izy avy hatrany de olona mora connecté amin'Andriamanitra ary zay mahatonga ny Davida mpanjaka eto milaza akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova zany hoe izy zany raha mivavaka zavatra anankiray vetivety kely de connecté amin'Andriamanitra ary vetivety koa de hazo valim-bavaka tsy mitovy amin'ny olona mafo ny olona mafo zany de ho sarotra mihitsy ny anatonana an'Andriamanitra isan'izay tombontsoa ananan'ny olona malahelo lava zany ka izay zavatra tinambara amintsika amin'izany rehetrarehetra izany de tsotra ihany marina fa misy ny hoe côté négatif misy ny hoe côté positif fa ny ity mari-pana anankiray ity tsotra ihany efa zay zavatra ambara amintsika misy fanantenana ho antsika ao amin'ny Jesosy raha sendra ka ao anatintsika izany mari-pana izany de tsy hoe hitarika antsika andeha hamoy fo kory satria de zay ny tena olana ratsy amin'ity mari-pana ity olona mora mamoy fo mora mamony tena olona mora diso fanantenana sy ny sisa atolory an Jesosy feno ny fiainanao fa izy no andamina zany rehetrarehetra izany elangam'izay de mirarisoa antsika rehetra raha sendra ka hitantsika amintsika na amin'ny fiainantsika andavanandro izay toetra rehetra no tanisaina teo de tsara avy hatrany ny manambara na ny mamantatra sy ny milaza zany fa de ianao ilay olona ntsona hoe malahelo lava izay ny mari-pana misy anao tsy natao akivy kory zany natao hoe aketraka fa tsara ny mahalala an'izany rehetrarehetra zany mba afahanao mandamina ny fiainanao amin'ny ankapobeny mba afahanao mandray izay fepetra tokony ho raisinao ny amin'izay zavatra rehetra tokony ho ataonao andeha metraka ny veloma mandra-pioana mandra-pitafa ho amintsika ao amin'ny video manaraka indray samero tahin'Andriamanitra veloma tompoko